Misy ny fanatanjahantena kosa indray dia anomboka ny 2020 ary ifarany ny 30 aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny andiany fahenana amin'ilay fifaninanana basketball Smatchin ilay zava-pisotro mitondra hery XXL vokarin'ny vondrona Star no mampanohana ofisialy ity etsika varim-panatanjahantena ity. Ekipa misa 20 misolo tena sekoly ambony maro eto Andrenivohitra 12 avy amin'ny sokajy vehivavy ary 17 kosa lehilahy no hifaninana handrombaka ny amboara mandritra ny andiany fahenana amin'ilay fifaninanana basketball Smatchin izay ho totsaina ny 20 hatramin'ny 30 aprily avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Fantatra nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety tetsy Mahamasina fa ilay zava-pisotro mitondra hery XXL izay vokarin'ny vondrona Star no mpanohana ofisialy ty etsika ity. Smatchin dia lalao ara-panatanjahantena ny XXL kosa dia zava-pisotro mampatanjaka izay vokarin'ny groupe Star zany hoe mifandray ihany ireo zavatra anankiroa ireo. Amin'ity andiany fahenana ity dia boisson officielle ny XXL hatramin'ny tomboan'ny fifaninanana sy ny tournoi Smatchin hatramin'izay 6e édition tsika izao dia nanohana foana ny XXL teo akaiky ny organisateur foana dia tsy nisalasala mihitsy izahay ny nanohana ny Smatchin andiany fahenana amin'ity taona ity. Mandritra io lalao io ny faharoa-roapolo ka hatramin'ny faha-telopolo ny volana aprily avy izao io izay tanterahany XXL dia misy ihany koa ny fivarotana zava-pisotro vokarin'ny groupe Star mandritra n'ireo 9 andro ireo. Mitodika amin'ny mpanao fanatanjahantena tanora ary mavitrika ny XXL amin'ity hetsika iray ity ary vonona ny anohana ny ezaka sy ny finiavan'izy ireo mandritra ny hifaninanana. Ankoatrareo fionana iadina izay ho tompon-daka dia namarika ity etsika ara-panatanjahantena ihany koa ny faninanana amin'ny tifitra isa 3 Dunk Miss Smatchin ary ny faninanana danse urbaine Smatchin Dance Contest. Nanamarika ny androndroany teny Mahamasina ny fisarinany anaran'ireo ekipa izay hifanandrina. Dia iny vaovaon'ny fanatanjahantena iny koa tompo kilasy sy toko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao-tsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity saorany sika tany atokantrano-tany nahitra anjery hatramin'ny farany manome fotoana ny sampana fampalalam-baovaon'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompo.